Tsy misy afa-tsy ny fifampidiniana ihany no vahaolana ahafahana mivoaka amin'ny krizy hoy kosa ny parlementaira ramparany Antelme Rananonieviny momba ny fihaonana eo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoha Antetezamita Andry Nirina Rajoelina ny tenany. Raha ny fahitako azy zany dia ao anatin'ny krizy Madagasikara. Raha ao anatina krizy zay dia ny amahana ny olana araka ny fieritreretako dia tsisy afa-tsy ny fifampararahana na ny négociation. Ny fihaonana any ivelany izay eritreretiny ny troika sy ny fanjakana frantsay atao raha ny fieritreretako azy dia anatin'izay fifampararahana zay, ary za manokana dia mahita fa amin'ny alalan'ny fifampararahana ihany ny ahafahana mamaha ny krizy, fa tsy amin'ny alalana fampiasana herisetra na fampiasana fitaovam-piadiana. Ka eto dia manao antsoavo amin'ny filoha roa lahy teo aloha mba hijery ny tena vahaolana amin'izao krizy zao, ary miantso ihany koa an'ireo mpanao sonian'ny tonjotra mba hiaraka hidinika hijery akaika hoe ahoana marina ny amahana an'ity krizy ity satria efa mijaly ny vahoaka malagasy. Raha zahay manokana dia hoe efa tsy mipetraka amin'le hoe ny intsony zany ny resaka, fa tokony ny ampiarana an'izay sy ametrahana an'le accord politique alohan'ny fifidianana no tokony ho atao zany.